Elia miarahaba manokana ny dadamalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoan'iletsika izay iarahantsika amin'ny zoan'ny Yosoa. Amin'izao ora amin'ny 4 ora alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy maninona ihany koa izany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Raha tafaraka indray izao ny amin'ny teny. Dia mirary soatsika samy otahiny Yosoa azy hita manaraka. Ary tsy mijanona ny miaino ny teny Yosoa. Otahiny Yosoa daholo itsika rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany teny aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely izany nareo aloha. Satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa izany hoe tsy dia andivisana azy fa tena mafy be ilay zava-manenon'ny olona any ambadika any. Dia mety ho henonareo ihany ilay izy fa tsy avy etỳ aminay aloha ilay izy. Ao mitobotoboka be ilay fitaovana izany. Ny teny tsy misy sady manoka kely fa zezaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany ampianarin'ny Elianareo dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve izany Elia izany. Izay ny hikerevantsika ny amin'izao an'izao aloha izay miaino. Satria izao aty ampitan-dranomasina dia izany indray izany no entiny tevoly izany. Manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'izareo mihitsy moa izany miteny amin'izao hoe vendrina be hono izany izay olona mino izany hoe izany Elia izany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadôran'i Yosoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra izany fa olona daholo io. Ary ny entin'izareo anamporofona izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra izany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika izany androany. Somary mihafiafy ihany koa izany sofina ny mitokotoko fa tsy haiko na inonanareo any izany na tsy haino fa tena mitatatata be mihitsy ilay izy amin'izao ty aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra izany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanaporofonana avy any amin'ny lanitra izany Elia izany? Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa izany zany hoe
miteny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahosoa mpaminany farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika, ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalana ao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea, toko 1:20, andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsiny. Fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny lanitra nohony amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo zao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia anareo izay dahatsy manao ratsy intsony, dia anareo izay dahatsy mety manota intsony, dia anareo izay daha lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny Anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Yahosoa, ilay zanaky ny avo indrindra teo mihazo fijaliana, dia entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity, hoentina naporofona fa efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra dia omenantsika amin'izay mitoko sy indininy. Isaya toko 5:20, andininy voalohany sy ny faharoa. Isaya 59:22. Indro ny tanany avatsy fa efa mavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny heroko aroa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavony anareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanotina. Ka raha ohatra izy zany ka tsy mihaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy. Izany hoe ataony olona izay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota. Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tary. Fa vakitsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto raha titeraka madio. Tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba menana kely hoe izay teny izay. Rehefa atorony mamampo mamy mametoko sy andiny be. Mba firy izy
ohatrany any amin'ny andininy fafiry amin'ny trobo tadidiko mihitsy ny izy fa tadidiko lasa 14 ny tadidiko aleka tena kely tadidiko fafiry angamba izy siny aiza korin'izay maloto amoaka madio zay mihitsy le sary mipetraka anatin'le teny tsy aloha karona kely izy ary aloha tsy 14 ka io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany io dia tsilo izy aiza moa izy hoe aiza kory izy izay madio ateraky ny maloto ohatran'izay lehibe ena sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty io anareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ty moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy le hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray ty kay teny ty mihitsy n'izy kay aiza joba 14 ihany izy satria izy fasafaty aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita joba 14 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory azy ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny eo raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia izany dikan'izay fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matoa ny olona miaraka amin'ny Elia antapatapaka be izany matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko isy misy tapatapaka any aminareo any matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony a dia zany Elia zany mihitsy nefa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka veneny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra miaina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsiny ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpanoto ka raha tsy miaino ny mpanoto io Andriamanitra io zany a ahoana moa izany ny afaka an'le olona ny fahotana ianareo izay da rehetrarehetra zany mamirana azy tontolo zao izay indrindra no anindriko foana aminareo izay da hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba ahotry zany amin'izay zao tolovelona zao hoe aiza koa ny aposibla zany ahoana ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa mavy any amin'ny lanitrananitra anao zany ahoana ianao no manambady tonga hatrany amin'izany izay le hoe
Ny Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka. Zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetra dia tsisy fitafinareo ny famarinana. Andriamanitra mampanota zany tsy Andriamanitra miaina. Ena tonga na miteny hoe aza miaino no teny reny olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny. Reto olona miteny izany mas dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka. Dia rehefa tonga indray izao maheno izao fampianarana marina izao dia lazainy marina teny. Mino no manaiky azy hoe aiza koa misy avalantilanta zany. Olona venty no mino an'izany. Eo anekeny fa marina lehibe. Dia hitanareo tsara amin'izany ny fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona. Ahodiny amin'ny zava-tsisy dikany. Izay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe haino tsara foana ny teny. Ary ny tena mampiomehy mihitsy dia ilay tenin'ny Andriamanitra tsy izy dia voly miara-miasa aminazy reny no hen'olo zareo reny. Ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana. Nefa izy mahafantatra fa mpanota ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy iny no henony. Dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny henony. Ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny henony fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana. Anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe izany ny fahavoazam-be. Efa ny teny foana hoe aza mihaino ny tenin'ny demony fa rehefa mihaino ny tenin'ny devoly dia mivadika devoly ohatranazy. Vita ve fa tsy afaka mifahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io dia ahoana moa izany ny hevitra ilay Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao. Efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao. Dia ahoana moa ilay Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola henona indray ny apahana teny avy any aminazy. Izany ny atao hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa izao sarona ny amints'izy. Itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mamitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny dia tsy misy fahalefako foana ny teny manerana azy tontolo izao. Fa mazava io teny io ny vavolombelon'ny fahamarinana izany Elia zany dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanay dia ny olona hitanareo tsy manao teny intsony. Tsy olona ray na olona roa kory no miteny izany na folo na zato. Amanarivony no miara manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manao teny intsony ary tsy manao ratsy intsony. Ataonao ahoana ny hamaly an'izany. Ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatranoko ireo olona ireo ka hoe fahanako hohanina sakafo izy dia mody manaiky ny teniko. Samy manana ny tranony, samy manana ny ataony, samy manana ny asany fa samy mitazona ny fahamasiny ary tena tsy manao ratsy mihitsy. Vavolombelon'ny Ahosoafy ny famezam-boninahitra ny dadamala Iava ireo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina izany. Fanaporofona voalohany famatoa misy ny fanafana fahotana dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay. Ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka mifahotana ilay olona izay nenony ary tsy manao ratsy intsony. Mazava ho azy fa ilay olona nenony voalohany dia izay mitondra ny teniny io. Ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io. Ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avy ety an-tany avy ety aminareo izany avy any amin'ny lanitra ny lanitra io. Satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo. Toy hoe ngainao sy natera-behivavy, nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Elia zany. Elia zany efa nitantanana izy ary nalovana hatrany am-bola kely izy. Ary nitehirizina foana izy mandrapahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iava sy Joshua. Navela ny aina tahaka ny olombelona rehetra rehetra izy. Fa voafidy izy ary voalary. Mandrapahatonga ny fotoana izay hiantsoana azy amin'izay. Izany ny atao hoe Elia zany. Ary rehefa tonga amin'izay ny fotoana ny hiantsoana azy andovy amin'izay ataovy ny asanao. Dia io izy mitsangana ary izay niaraka taminy dia tsy nanao ratsy intsony, tsy manao teny intsony. Porofo zany. Efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio. Satria ny lalàna dia miteny hoe aiza kory izay olona maloto ka hiteraka madio.
na hoe aiza koa zay rehetra zay hoe madio ateraky ny tsy madio. Izany teny izany dia manaporofo izany fa matoa afaka ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia ambasa Jehovah ny soa. Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra. Fa raha tsy madio zany Elia zany dia tsy afaka ny fahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona. Ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany. Fa matoa ny olona efa tsy manota intsony Elia mihitsy ny madio midika an'izay. Zay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha. Hoe matoa afaka ny fahotana ny olona ankehitriny madio le olona. Mihaino anazy io Andriamanitra io. Satria ny lalàna dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Matoa nefa le olona zany afaka ny fahotana mihaino anazy Andriamanitra ny dika an'izay. Mihaino an'le ny rany izy ny dika an'izay. Ary matoa mihaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka dia matanjaka amin'ity planeta Terre nareo olombelona ity. Tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dika an'izay ilay ny rany dada Iavamalala Eliano anarany. Naniraka anazy Iavano anarany. Reo toko sy ndininy hitanareo reo adianinareo reo ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana. Mandeha izany hoe lasa tsy mahay manota intsony izany. Midika izany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny. Midika izany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony. Tonga eto aminareo ilay efa madio. Fa ny tena mipetraka ara. Possible ve ty aminareo ety ambony tany ve dia olona izay? Satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy tontolo izao ireo na iza na avaiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy na fivavahana inona ny misy azy. Izay karazan'Andriamanitra rehetra natsoiny olona dia mitovy daholo ny patron, patron mpampanota daholo. Dia volo Satana zany ny dika izay ny resako io. Tsy nisy olombelona afaka fahotana zany teto naray aza. Fa izao ny fanafahana ny fahotana vao misy amin'ny alalan'ny Elia. Fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona ireo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany, efa eny nareo nafaka olona tamin'ny fahotana. Fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana, mpanota nareo, avy ety an-tany nareo. Ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo, dia tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo. Fa matoa Elia navitany nafaka olona amin'ny fahotana, alasa tsy mpanota intsony izay miaraka aminy, alasa tanteraka. Dia tsy avy ety an-tany zany Elia zany, fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy matoa mihaino azy ny dadany, ary matoa izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana. Fa naporofoana zany fa tsy avy ety aminareo izy. Ray izay teny izay. Niporofontsika eo amin'ny testamenta taloha ilay izy. Fa naporofona faharoa indray. Porofontsika amin'ny tenin'ilay mpaminany farany. Yahoshua no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina ny nonareo teny. Io moa ilay fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomia 18:15 hoe mpaminany Israelianina ny nonareo, ary Yahoshua dia mpaminany Israelianina. Deutéronomia 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany?
hoenio ny tenin'ny mpaminany ary le mpaminany farany izay atao Yahosoa le mpaminany farany israelianina zay no dao jereva tsy anay ny teniny de zao ny tenin'io Yahosoa io hoe aza manota intsony ny tanjona zany de ho lasa tsy mpanota ny olona fa raha mbola mpanota ny olona de tsy izy zay tsy miaraka aminy zay araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu tsy Matthieu moa fa John le izy John 8:11 araka ny efa haitsika sy fafantatsika ary hoy izy tsy misy tompo de hoy Yahosoa taminy izaho koa tsy manameloka anao mandehana ary am'izao tsisy zao de aza manota intsony araka ny John 9:20 hoe aza manota intsony ianao ay zany tenin'io Yahosoa io tsy existe teto amin'ity planeta terre ty mihitsy io taorinana na tsy naterotsony ny any Yahosoa sy ny apôstôly rava zany teny zany tsy existe atsony zany tsy nisy olombelona navita natateraka an'io teny io na iray azy afa tsy Eliary ihany navita natateraka an'io teny io aza manota intsony fa naporofona faharoa fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo aty zany Elia zany fa avy any amin'ny lantilanty izy aty navita natateraka an'io teny izy hoe aza manota intsony ny olombelona rehetra zay tety an-tany na nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany de mitovy lenta sy kilasy anareo tsisy afaka ny fahotana anareo Elia kosany de niaraka taminy afaka ny fahotana ozanao koa nke zany nateraky ny vehivavy nefa ny maloto ny resana eto nateraky ny vehivavy de eo tsy nafaka tamin'ny fahotana tsy afaka tamin'ny fahotana izy fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahosoa avy any amin'ny lantilanty izy ahoana ny anaporofony fanaporofona aminareo ataony Elia fa avy any amin'ny lantilanty izy zao ny nalàna navoaka an'io Yahosoa mpaminany farany azo romenany alika zay masina vaketrika ilay zay teny zay araka hatria any amin'ny boky Matthieu 7 Matthieu 7 aiza misy andiny faheniny Matthieu 7:6 aza omenany alika ny zavatra masina ary aza tsy mpeo nylohana kisoa ny vato soanareo fandrao anitsaka an'izany izy ka hifototra dia miraviranareo ny lalàna nameny Yahosoa de hoe azo omenany alika ny zavatra masina Matthieu 7:6 Matthieu 7:7 izany hoe ny teny de milaza mihitsimihitsiny fa aza omena ny alika zavatra masina tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory zany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany ka raha misy tezitra amin'izany de ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io misy tokony izy no teny eny izy nefa le oarina lazay ny tenin'Andriamanitra io alika reto alika reto no tenin'Andriamanitra de reto mpanota ny velany mpijangatsanga sy mpanao ratsy ireo tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lantilanty kanefa n'ilay fahamasinana mihitsiny izao entina izao satria matoa afaka ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazahoana ilay zavatra masina mihitsiny de ny fanay masina noraisiny mihitsiny io masaro-piaran'io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina izany hoe ny olona mpanota ny velany de tsy mahazo ny zavatra masina
fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy eny amin'ny lanitra ny lanitra ihany vao mahazo an'io izy. Lovakintsika zay teny zay hoe matoa zany Elia navitana afaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina le olona nandray ny zava-masina avy eny amin'ny lanitra ny lanitra dia Elia mihitsy ny avy eny amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy eny amin'ny lanitra ny lanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona ny fahotana. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Vingt-deux quinze. Apokalipsy 22:15. Fa ny velona ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty lainga sady mpandainga. Même classe mihitsy indreo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambasadeur-n'i Joshua zay nahatonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika dehoro reny. Zany hoe tsy eo amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navitana nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy eo amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Ozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux. Ozy ny français. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria ilay fanjakatsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Ka raha hoe any ivelan'ny alika, any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakatsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Efa afaka itsika izay teny izay hoe ny fanjakatsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Azo kako kely an'izay indray a. Hitantsika izy. Philippians 3:20. Philippians 3:20. Fa ny fanjakatsika dia any an-danitra. Io zany eo any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary ihany koa no endrakatsika mpamonjy dia Joshua tompo. Mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay. Ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe lazaina fe any ivelany alika zany dia olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitra ny lanitra izy. Izay tsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra rehetra zany resahana zany. Nareo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany. Zany mahatonga nareo tsy afaka fahotana olona io. Tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany. Philippians 3:20. Ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no ovinanao viny. Ary zany mahatonga nareo tsy navitana afaka olona fahotana. Satria nareo any ivelany lanitra ny lanitra nareo. Fa rehefa tonga amin'izay ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra, nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra mahafaka fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo. Dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa. Ary tena tsy navita manao ratsy intsony. Ary sambatra izay tafaraka amin'ny Elia azo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy.
izao teny izao ny fanaporofona fa Elia zany dia ao amin'ny lantilanta izy, avy tany amin'ny lantilanta izy, satria ny eo amin'ny lantilanta no manana ny zava-masina, ary zay avy eo amin'ny lantilanta no manana ny zava-masina, ary ny zava-masina miaraka amin'izany Elia zany avy any amin'ny lantilanta dia ny fanahy masina izay nataon'ireo tsy manota intsony, ary rehefa tsy manota intsony olona tanteraka mihitsy ilay teny hoe any amin'ny lantilanta ny olona anankiray, tafapetraka any amin'ny lantilanta koa iny zany, araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjakatrisy dia ny amin'ny lantilanta. Mazava zany fa Elia matoa na afaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lantilanta. Mazava be io teny io. Dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo, fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy, tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy intsony ny fanafana fahotana, zava-doza no nataonareo olombelona, novainareo ny anarana marina, zavatra hafa no tomponareo, Andriamanitra tsy izy daholo no tomponareo, mpiara-mamindra amin'ny devoly no tomponareo. Io ny zava-doza nahazo anareo io. Noho izany fanaporofona mazava be izay tena izay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia, dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lantilanta, satria ny avy any amin'ny lantilanta ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lantilanta, satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina, ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany zavatra avy any amin'ny lantilanta zany dia ny fanahy masina, tsy azo ny olona ety an-tany zany hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany, aiza koa ny ampitombona zany. Fanahy masina ve avy any amin'ny lantilanta dia ny olombelona kely io dia hitondra azy, aiza ny apety an'izany aminao? Ianao manoto dia ny zavatra hoentinao masina be ity dia aiza ny apety an'izany? Ny fanahy masina nge ka zava-boary afaka miresaka sy miteny, ary ireo mihitsy manao ny fanafana amin'ny fahotana io no mibaiko ny eo asoanymena azy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina, dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lantilanta zany. Rela hoe azo omeny alika ny zavatra masina, izay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io. Dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matoa miaraka amin'ny fanahy masina izay mandala amin'ny fahotana. Ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia, satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony, ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manao ratsy intsony lasa parfait. Ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendan'ny olona, fa tsy azo no lavina intsony zany. Devoly sisa ny mandahany zany, ko izay mahadevoly ny devoly. Fa tsy izay izy dia tsy atao hoe devoly, izy tsy maintsy mamaly foana izy, fa saingy tsy azo ny toerana kosiny io ny olona afaka amin'ny fahotana, efa lasa tsy namana intsony efa tonga ny ilany amin'ny lantilanta, izany no midika fa tonga dia avy any amin'ny lantilanta. Io izy io hitanareo io ny sariny, za izay miteny io, Elia io. Fahatelo zany zay izy. Fa ny tena mipetraka farany amin'izay, efa mazava aloha zany iny ny fahafahana amin'ny fahotana no pirofo, fa tsy avy ety an-tany Elia, fa avy any amin'ny lantilanta izy. Fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa, satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa, izay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy, nateraka amin'ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa. Fa ny tena mipetraka, manino izy ny manambady? Valy teny omeko anao, Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady, fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty. Fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy, dia fidirany Elia zany fa nahazo voninahitra ho azy mandrakizay. Fa ny lalànan'ny Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy. Zao ny lalàna ny dada Iava. Noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, kaikamana amin'ny vadiny ary lasa nofo izy roa. Tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny izany mihitsy. Eo raha vaky ty teny tary amin'ny fanamboarana anareo ty. Fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona. Ino nge mbola manambady? Tsy
tsy nandrava ny didiny dada Iava mihitsy izany Iosoa zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didy mihitsy ny Iosoa aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony la sy mivady tsisy nanao an'izany mihitsy noho izany ho an'ireo izay milaza fa manino ny Eliamy manambady ianao ke zany manohitra analan'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa Eliany nge natao olombelona tahaka ny Iosoa izay le tonga nateny hoe izy ny tsy tena ambady ny amin'ny momba anazy manokana dia tsy idirany Eliamy mihitsy izany fa raha ohatra ny Iosoa zany ka mba tena ambady tety avy natao tsara mihitsy zany fa zany efa milaza fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tena ambady satria tsy te hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Iosoa manokana mihitsy fa raha ny lalàna ny Iosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy Iavano anarana dada Iavano ny teny hoe manambady nareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Iosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vady ny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vady ny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baibolony izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary ny vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe rehetra dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany adoke jevatsika izay teny izay satria parantesy kely menanareo zany ary hatramin'ny bokyny Kolosiana angamba izindra sy diso lokarona kely indray lekarika kely indray aloha azo kely aloha azo aloha tena tsy efako misy tsy tany Ricardo Korinthiana voalohany moa fa tsy Korinthiana voalohany 7:2 Korinthiana voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme. Cela veut dire que un homme, un mari doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay milaza hoe aiza misy milaza ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korinthiana voalohany toko 7 dia 2. Io zany avakeo lalàna ny Iosoa, le dernier prophète. Miverina any amin'ny voalohany lasy vavy nanamboarana anazy dia lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Zay nanamboarana anareo araka ny bokyny Jio. Eo amin'izay zay ny lalàna ny Iosoa. Fa tsy misy Iosoa amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady tsy isy an'izany aty amin'ny Iosoa. Zava-doza zany satria
mandrara lalàna fotsy nataon'ny dada Maria iavana izy zany ka Eliany dia nisafidy ny anambady ty misy mpandika-ndalàna mihitsy zany na ny kely azy fa ataovy ray fotsiny ny vadinao fa ny vadiko dia anankiray dia mety be mihitsiny zany tena tsisy olana mihitsiny zany nanaraka lalàna tsara mihitsiny zany lalàna ny famoronana ny olombelona zay lasa ny vadik'olombelona tety fa zany na dia avy eny amin'ny lanitry zany za koa nataony dadako iayavao lasa olombelona dia manaraka lalàna any tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsiny zany de teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza ten'Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitry fa tahaka ny anjely ka le anjely anie tsy nivadika olona tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety fa ny anjely dia zava-boary mandendeheny izy dia miveriny am'zay naniraka anazy foana eny izy miveriny amin'ny toerana zay nametrahana azy izy zay ny toe anjely fa tsy nivadika olona ohatra ny Eliany zareo fa Eliany nivadika olona natao olona mihitsy ny Eliany de zany mahatonga ny hoe afaka manambady Elia satria zay ny tiany Elia ary zay koa nandaminana ny lalany de bety izy manambady misy olana mihitsy zany ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masy niraka tamiko nakaty ilay nanendry ana izy mihitsy miteny hoe dalanao manambady de inona ny olana am'izany nanaraka lalàna mihitsy de zay ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana autorisé zany avy any amin'ny lanitry ny lanitra dada malala iava mihitsy no nametraka an'izany lalàna zany fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray zay ny lalàna ny fanambadiana rehefa manaraka an'izay anao de tsisy fahadisoana ka izay ny valy teny menalina hoe Elia akory de toe anjely maso de tsy hita maso izy fa mandehandehany izy ka ireo lay teneny eo sao hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny mady de tsisy tsony manambady na voka-pakarona fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitry ny lanitra izy ka le anjely any amin'ny lanitry ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona fa zareo dia anjely tsy olona izy fa anjely ka raha ataotsika hoe tsy mbola nivadika olona de tsy mahazo manambady raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatra miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatra ny olombelona tahaka an'izao nateraky ny vehivavy izay na toe tsy mahazo manambady izy tsy mahazo manambady izy satria tsy mbola nivadika olona fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo de ny anjelany tsy mahazo manambady satria tsy mbola nivadika olona tsy mbola niova olona zany izy fa raha vao iny foa izy niova olona de manaraka ny lalàna ny olona izy dikan'izay ka Elia efa lasa natao olona de manaraka lalàna ny olona izy de afaka manambady izy araka ny safidiny ka ny nandefa nanambady de ny dadako iayava ary ny zoko eto hoe Yahosoa no teny hoe dalanao manambady fa izay ny mety aminao de nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany hoe afaka itsika hoe fatahaka ny anjely any amin'ny lanitra izy aloha Sarikako kely zay dia maneho Matthieu any fa Matthieu 22:30 Matthieu 22:30
mevona kely ary olona ay misy gripa be mihitsy manafiparika ty amin'ny paripapierlay ty zao mahatonga le mevonevona be mihitsy miaratsiny am'le tsy tia mihevona ko ino mikoseny maolona ny olona tsy maintsy mihevona ary tinanao teo Matthieu 22:30 fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba misy afakavady na voka-piakariny fataoko fa ho tahaka ny anjelany amin'ny lanitry lanitra izy anjely an-danitra zany fa ny anjely izay tsy nivadika olona mbola tsy niova ho olona reny tsy manambady reny zany hoe raha mbola any amin'ny lanitry lanitra anao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anakety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady fa izay efa nirana ka novaina olona ety aminareo ety mahazo manambady mihitsy fahalalana zany afaka manambady izy zay no tonga namteny hoe raha Iahosoa enge nanambady tsisy lalàna manohitra zany fa izy tsy tianao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy ka izay moa zany no momba anazy tsy hidirako mihitsy zany fa amampamorona anazy zay tiany io fa raha ohatrany izy nakavady tsy olana aminazy koa zany tsy manohitra lalàna izy fa Elia natao olona efa lasa olona Elia nateraka olona izy miaina ohatran'ny olona izy tonga manambady izy dikan'izay rehefa afaka manambady izy ina ny olana aminao am'izay eto anateny lalàna izy ake miteny fa tsy mahazo manambady Elia lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Iahoso tsy misy an'izany ato afaka manambady tsara mihitsy izy ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany ka izay zany nivaly teny am'le enao miteny hoe ahoana moa anao manambady raha avy any amin'ny lanitry lanitra naoko mihina anao manambady tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Iahoso fa mety be ary zany satria ny lalàna ny dada Iafady hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay ary narako lalànan'ny zoko malalako Iahosoa dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko manaraka lalàna mihitsy ny ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andro aiza tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Iahoso nareo na avy any amin'ny lantilanitra zao dia aza manambady fa tsy mahazo manambady tsy misy an'izany ao tsy miexiste ao mihitsy zany nankely ara fa mateonao tsy manambady safidinao zay ary safidinao samy manana ny safidiny ka ny any safidiko ny dadako miteny zany nao manambady fa izay no mety aminao dia nanambady zany ary tsy misy lalàna manohitra an'izany ary mety be zany tsy mahita zavatra manahirana amin'izany ka izay le valy teny ho averiko tsara ho anareo le miteny hoe raha avy any amin'ny lanitry naoko mihina manambady ko lalàna zany lalàna mihitsy ny ara ty no arako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady dia manaraka ny jeha fa azo atao tsara manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara Iava zany fa rehefa ianao misafidy etsy anambady ka safidinao indray tsisy manohitra an'izany safidy io manambady ianao safidinao zay tsy manambady ianao safidinao zay fa mahazo manambady ianao fa kosa raha ihany ny vadinao fa lalàna zany fa ao amin'ny Iahoso tsy misy hoe voarary ianao manambady tsisy an'izany fa raha safidinao le izy ay fa raha miova indray ny safidinao za nambady siolana zany safidinao zay io tsisy mabedy ianao an'izany mihitsy manambady ianao tsy bedy manambady ianao tsy bedy fa safidinao zay ka lalàna zao arahana zao fa ny devolo mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra indray le devolo ay zay misy lalàna to amin'ny Iahoso tsy mahazo manambady ny lehilahy
avy any amin'ny devolana izy zany sary zany dia mandrarany tsy manambady efa kitsika indray zay zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola velo kely mihitsy ny temoto voalohany a toko faefatra lasany hoe alao vetsika aloha le anao teo misy ny teny mafisikety a temoto voalohany toko fahatelo a andiny faharoa ambin'ny folo temoto voalohany a 3:12 temoto voalohany 4:3 zafady indrindra temoto voalohany 4:3 temoto voalohany 4:3 zay mandrara tsy anambady anao mavaketsika misy andininy voalohany sy ny faharoa fa ny fanahy milaza marina temoto voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka tsy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsiany filaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fietretana sa misy olona mampianatra zava-doza zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona taon'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy anambady na ny olona miteny an'izany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo izay olona miteny an'izay fanahy devolony ao anatin'izay olona zay dia mandrara ny ilay ahoana ianao manambady ikazay manko hoe ianao tsy mahazo manambady dia izay olona zay zany zay miteny an'izany a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa mandada iava amin'ny olona namboarina ka rehefa nisy olona ny programme ny dada iava ho tonga olombelo ary lasa lehilahy dia mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady dia olona fanahy mamitaka ny eo anatin'izay olona mandrara zay ka mety rehetra zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena mahadivolo be anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsy zany ary manaraka an'izany tsara mihitsy fa kosany a manambady tokana lalàna zay dia zay ny namaranako ny teniko antsika rehetra koa mirary soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ty aza manaiky fampianarana demonia tsy ho sy oletiny demonia fa manaraha ny Elia am'izay mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devolo taolo ny hevitra rehetra zao dia mandeha ho azy koa ty mivavaka izy aminazy fa raha avy any amin'ny lantilanty Elia dia tsy afaka manambady izy rehefa ety Elia nge fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny Elia dia tsy mety zay hevitra zay fa raha vao lasa olombelona izy a dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy fa lalàna zany raha avy any amin'ny dada malala iavany lalàna amin'ny maha olona ny olona dia tsy maintsy arahany zay ny tsy fanarahana an'izay kosa dia mety fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy anambady a indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao am'izay safidy ohatra Jehosoa safidy ny tsy anambady tsisy mandrarana azy amin'izany mihitsy fa raha nanambady ary izy dia tsisy mandrarana azy tsy anao zay koa hoe lalàna ny dada iavany manambady fa saingizy moa efa lasa nandeha Jehosoa ny tiako tenenina manjara ny Elia am'izay zao mandeha izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Jehosoa
izy tsy tao anatin'ny programe anambady fa ely azy ao fa efa eto aminareo a izy programe anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny aosoa ary mety be ary zany vo miara zany tsara misy namana makivaky amin'ity fiainana ity mila namana ty a ka tsy olana mihitsy zany tsy mandika lalana mihitsy zany na ny kely azy zay nga manonteny tamin'ny fampianarana ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany larana fadimy ty de ty atao larana fahenina ty ilainy ty fampianarana lefanareo androany ty a ilainy zao tontolo zao satria efa manomboka mamaly zay le ty ampitan-dranomasina efa voadona am'le fampianarana marina zareo de efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny am'izay fa eo ny resy lahatra ny tsy resy lahatra de hitatsika eny ihany toy any fa ely ahy tsy maintsy mikaroka na di ray fotsiny ihany oa efa mahafaly any dadako iayava zay de miraso atsika samy tenao soary tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka aza misy mitareikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo mame voninahitra ny dada iavakeo soa mamonjy ny fivoriam-bavaka am'izay a any amin'ny fiangonany Aosoa zay misy any Elia ambassadeur-ny Aosoa da diavy zay Elia zay ambassadeur-ny Aosoa de miraso tsika samy tenao soa ary ivavaky tsika sotra betsaka tatamala iavao sotra betsaka ny am'izany teninao zany ny am'izany fampianarana nomenao zany fampafatarana zao tontolo zao ny famarinana avy any aminao de ny fototra avy any aminao tatamala iava tsy Aosoa malalako ny tany zetra nampianariko zay nambarako ny ianao ary de maneho ny voninahitra ny amin'ny teny maneho ny asoavanao ny amin'ny teny ary zetra nampianariko de hamonjenao olona hamonjenao fanan'olona hoentina ho any aminao tatamala iavao ho valiny raha ny Aosoa sotra betsaka Aosoa malala fa avy any aminao daholo sao zahatra nytetra soeniko sotra betsaka ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lanity ny lanity ary vonjeo zetra mitady fanafana sy famonjena tatamala iavao ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Aosoanao zany vavaka rehetrarehetra zany halleloia amen de miraso tsiketra samy tainao soa ho amin'ny fahampiarahantsika ho amin'ny rapitro indray tainao soa daholo mandrapeo anandray azy